Fa mety koa be dia be ny zavatra misy eto amintsika raha miteny hoe ny karana ny sinoa zay vidianantsika fanafody amin'izao fotoana izao miainga amin'ny zavamaniry any izy ireny ka tsy ambaka an'izany tsika eto Madagasikara manana zavamaniry betsaka isika azontsika trandrahana na io andramena resahana isan'andro eo ary dia afaka milaza amintsika hoe be ny aretina mety ary azo lazay mihitsy mety sitran'io andramena io rehefa trandrahantsika hoe inona daholo reny ao anatiny mba ahafahantsika zany misoroka ny fivoahan'ny vola vahiny any ivelany ary mba ahafahantsika manome asa ho an'ny tanora misy antsika ohatra ihany fa be dia be ny azoko lazaina hoe eo amin'ny sehatra fitsaboana nentim-paharazana dia betsaka ny zavamaniry azontsika trandrahana raha mitrandraka ravitsara andro any azagaga ianao raha mahita rapitso hitrandraka nony koa ary ny nama ataoko manara-penitra avokoa ny zavatra rehetra ny atota taratasy mikasika ny ravitsara zao fa misy fangatana napetraka eo anivon'ny birao ny fenitra na bureau des normes de Madagasikara afaka manamarina zany taliana généraly raha iresaka tinony ity koa dia maniry koa sy mangetaeta mihitsy fanometanana amin'izay afaka von'ny fanometanana amiko hoe inona daholo no anatin'io nony io ary inona daholo ny azo ampiasaina aminy ao koa ny mandrava sarotra zay fa betsaka ny mampiasa an'izy io ka ho za hoe na ny talapetraka ny mandrava sarotra na ny tongotsokona be dia be ny lelana malina lelana tsantsana mafiteny olona azy everiko hoe tsy diso anjary tsika fa nisan'ny manan-karena raha resaka zavamaniry fa andao rehetra andrahany ary betsaka ny tanorantsika manana ny mari-pahaizana mikasika izany afaka ny fametanantsika fa andao hiaraka mpandroso ny firenena ary andao hiara entana ary ilazintsika hoe resitsika ny fahantrana raha ohatsika miaraka soroka miara-milanja ary tanana miara-mibata tongotra miara-mamindra eo anivon'izany sehatra ny fambolena sehatra ny asa tanana